dia mangalana tompo ny teny nay amin'ny alalan'ny raofibeny FPMA dia manamafy ny fiaravanantsika rehetra tratry ny taona roa arivo ary araka ny teny izay fanotoriana tamintsika zao mamaritry ny roaevitryzao fita fihavanana amin'Andriamanitra sy amintsika samitsika mpianakavy ny commune de France matrentsika zao taona roapolo sy roa arivo zao azahoantsika mananateraka ny asa misiona miaraka fiombolana manasa misiona ohatra organization telecasany FPMA ary voalaza kokoa ary amafisina amintsika fa ny inona zavatra ataontsika raha tsy ao anatintsika ny fankatiavana dia tsy nitsinitsika satria izay ihany afatarana fampianatra ny tompo isika araka ny voalaza teo ho taona azahoantsika koa mitomatrany amin'ny fananana marina an'Andriamanitra sy iainantsika ny tenina hoe ity taona roapolo sy roa arivo ity hitantsika tamin'ny namarana ny fahefolo taonany fankalazana ny FPMA tsika ny telo presque de hoe FPMA mananaika mpanamena maritenina monena avonjy ny fanany dia mbola toizana zany oka tsy mpiaim-panantenitsika fa mpiaim-pakafanten'Andriamanitra somana mpakantenantsika ny tombo ampahiantsika rehetra amin'ny alalan'ny fanany amin'ity taona vaovao to azahoantsika amin'izay be ny fitiavana dia miraha taona vaovao feno fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra. Toy izao ny vaovao eo anivon'ny FPMA sy ekon'ny Ile-de-France. Mampatsiaro ary manasa mitandrina ny vady rehetra anivon'ny FPMA amin'ny efa ny fotoana fampiaravana nandratrana taona roapolo sy roa arivo tanterana ny alakamisy janoary zao amin'ny fitopolo arivo ao amin'ny quartier rue de Clichy dia manelany nareo mpitandrina azy vatsaka tamin'ny famanao santaona mba tsy samy mitondra cadeau efa zany zany misy partage cadeau préparado manaraka an'izany koa dia ny taona vaovao koa dia misy koa ny fiambarambaniny mpianakavimpino ny fahatany afovoana tsinanana izay tanterana ny asabotsy ho avy izao manomboka amin'ny folora maraina folora ka hatramin'ny folora moa dia misy ny fampianarana amin'ny folora ka hatramin'ny loratolakanjo fotoana fisakafoanana lora sasany fanolovavana ary farana amin'ny lora sasana izany fotoana izany koa dia miankaviantsika maro ary matraka izany fotoana izany koa eo amin'ny jesopolitsika ary mikasika antsika taona Ile-de-France moa dia mampafantarantsika fa misy ny fampivavahana karakarain'ny fiangonana ny fiangonana kristianina malagasy eto France dia misy ny amintsika katolika, misy ny amintsika adventiste, misy amintsika FPMA moa ao anatin'izany izany no tanterana ny anaty fahinana roapolo janoary ho avy zao manomboka amin'ny telopolo ratolakanjo toerana dia paroisse Bon Pasteur 77 de Charonne Paris-Onzième dia miangaviany politika indrindra maro amin'izany mamarika iramaso koa ny firaisantsika kristiana anatin'ny fahasalamana araka ny vavaka nataon'i Jesosy dia mampatsiahantsika koa fa azaviny ny fampianarana tenin'Andriamanitra antsika vahoaka ny FPMA mianarana conférence téléphonique apostolique Arabi manomboka amin'ny ora arivo dia araka ny fantantsika fotoana vaovao zao ary orinazao fotoana zao dia misy sakafo maivana zany mamariky ny fitiavana sy fankatiavantsika hozaraina dia ny tampina sy tomponandraikitsy fivelomana atranotramosaina no antsika rehetra zay kosa dia misy mizarona barakety dia zay no azo ambara ho an'Andriamanitra iveriany ny voninahitra ary mifankaizana mampanamasina fanterana amintsika tsika anatenaka satsana rehetra amin'ny titologia indrindra hoantsika tsofavin'ilay fitiavana sotrany raha fotoana zay mampiarahana ny fanatitra sika misesy
Gesù Cristo, tutti che erano terminati la penaltia na vez. A riconsorte di motivo raisu, anche Dio, che un Dio na re, giorno faccio bene. Accusatu di capocare na nessun punto di vista, nessun antiero di vista, perché in un anno, non fanno che non può, zero storia. Quando ho finito il film superiore, di giorno fosse parlato. Il suo fratello, sono le amiche che erano, hanno già a Luca. Il buco usai per dire che faccio una chiesa di Cristo, di capo a funzione di Sebastiano, e faccio una parola. Tutti che erano, gli erano sempre il buco o il
Gesù Cristo comuniche, secondo la situazione che ci abbiamo davanti, lui quando era Rio, si trovava e nella cosa di Rio, tanto favorabile. Ieri, ma poi ci siamo a in funzionale, un faso da conoscere. Buon grande Amen.
aoka iona mivaoka fisaorana sy fakatana isika miavana. Ry Andriamanitra tokoa sady ray mandrakizay idera sy ny anaranao masina izahay fa tsara ianao taranatra taona 2019 nanomeanay taona 2020 indray amin'izao fotoana izao. Tsaronay fa mifanoramponao maharitra mandrakizay. Ianao no efa nitaranay, ianao no efa nahary anay sady manoana anay ianao, ary ianao efa nanavaka anay sady manamasina anay. Ka io izay fatety taona vaovao izay menao anay ity mba ho tao mpampiasana amin'izay rehetra ataonay amin'ny taona 2020 ary hoderanay mandrakizay aminao. Ry Andriamanitra iray eo, jereo amin'ny fahasoavanao ny fiangonana kristianina rehetra, tsy miafina aminao ny fisaratsarana misy eo amin'ny fiangonana no manoso maha-olombelonanay. Kanefa mivavaka aminao izahay ampitambana, atanjao mandrakariva ny fiangonananao ary mahatsiaro manokana ny FPMA izahay ny mba irasasaina araka ny toten'Andriamanitra ao am-pirahana fankatiko ny ao anivony ny FPMA. Ary tsaronay tianao manoko izay itoranay mpamaka manokana misy akeritona ny fiarahana ty FPMA no natao Livre de France ity mba hisy firaisan-tsaina sy firaisako ary atsapany mahatena iray azy koa fa saratsara tafosarina efa fotsiny izakay tompo. Fo azy eo am-pifanary ny fiangonana ary amin'ny fivereno izay efa miana. Ampidino amin'ny fiangonanao Jekolisa izay sisa amin'ny zanak'Israely. Anjely ny tananao ihany ny firenena rehetra eran-tany ary mahatsiaro manokana ny zava-misy any Iran sy any États-Unis izay amin'izao fotoana izao izay lasa eto anaty eran-tany rehefa mitondra vavaka ny firenena eran-tany izany fa samy anana fandeferana ahatsapa raha fitiavanao fa ray ihany ao aminao izakay n'Andriamanitra. Aoka handroso aminay ny zava-masoa rehetra tompo ary sakamo izay ratsy asa ratsy rehetra, indrindra izay ratsy mitady varifaty hatranatrany maharatsy ratsy fa mba hamasoa izay manaratsy aminay ny mididina amin'ianao anay. Ka io ny filohan'ny mpanjakana sy ny filohan'ny repoblika eran-tany, ka io ny mpanao lalàna, ka io ny mpitondra fanjakana rehetra hipetrahanay miana amin'ny toe-mpanaraka anao sy ny fahamaontinana rehetra. Tareo amin'ny fanaham-pahenenao ary izao no firenena rehetra eran-tany tompo sy ny mpitondra azy mpanjakany fihavanana anjakany fandriam-pahamelana. Mahatsiaro manokana Madagasikara izay tany Afrika izany tsy miafina aminao miezaka fampandrosoana rehetra atao any mba hita fampandrosoana daholo isan-tatanana, mba hiatsara fiainan'ny olona ny foana ny kolikoly, ny foana tsy fandriam-pahamelana, hiaina ampilaminana sy ampiadanana ny vahoaka malagasy rehetra izany no fahalenany. Ary raha eto amin'ity firenena frantsay ity izahay dia mitondra ray ihany koa mba mananay fahalalana fiadarako fifaninana amin'izay rehetra ataonay na inona zany. Mpitondra fanjakana rehetra tompo samy hafantatra tanteraka sy aniky ianao ary izay rehetra rehetra samy hafantatra tanteraka sitraponao. Andriamanitra ray mpiaraka ny fiadanany olombelona, omeo fomeny ny ray aman-dreny hitaizanany ny zanany araka ny fombany sy Andriamanitra ny fifaninana. Tahiry mitondra sahinana tsy mba manana asa ianao ny miazy sazy azy, ireo tsy mahita trano fa mitady trano hovahanao olona. Ary misy koa amin'ny malagasy tsy manana taratasy ara-dalàna hipetrahana ka tapifipify sy miafinafina raha mety amin'ity firenena ity ianao mamany olona ireny mpanomponao ireny tompo. Ampionosy ao koa ny mpitondra tena sy ny kamoty
Mpanomalasy malahelo azy ilay afaka fahafatesana mamolafo amin'ny olona rehetra midera sy mankazana mafy nanarao masina izakay no mpamoronao rehetra izay efa naharitra tamin'ny fonanao mandra-pahafatana ka efa finaritra aminao ankehitriny amin'ny fifaninanitra ampipo izakay nylana hafa lahy ka ho velona aminao sy ho faty aminao atrara ray fitsanganana tena maty ho fahasambarana mandrazy. Amen. Saudara-saudara sekalian, karena kita langsung terus dimulai sebuah diskusi dulu di pasal karena pasal nomor 3 masuk toda untuk sebuah episode dan pasal ini amalan.
mandiarana ny fiadanana ao amin'ny polytompo. Amen.